Falitafaraka amintsika hatrany atao anatin'ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy tompoko lasy tompoko vavy amin'ity sabotsy ity raha sendra tratranay mpisakafoanana ianao amin'izao oro izao dia mirary anao zotomana sady manasanao ihany anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao vaovao maro lafy avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara hatrany ivelany no entina amintsika amin'ity sabotsy ity ary anambahiny ihany koa ny vaovan-tsary ary isan-tarantsika azy dia hitodika ny Tomasina indray isika satria mandalo matetika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara miresaka fampandrosoana vity zao ny ampahany amin'ny asa fantarana ny keza mandrafitra ny fiantsonan'ny sambo mitondra conteneur na ny terminal C4 amin'ny seranantsambony Tomasina ka nitokany izany tany toerana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael Mivady notrondreo manam-pahefana maro samihafa niaraka tamin'ny ambassadeur ny Japon izay miasa simony eto Madagasikara mpiara-miominantoka akaiky amin'ny Madagasikara amin'izay fanamboarana ity amin'ny seranantsambony Tomasina ity isy fetraikany goavana amin'ny ara-toekareny Madagasikara ny fahafitan'ny fotodrafitrasa amin'ny mahavavady ara-toekareny Madagasikara ity seranantsambo lehibe ity araka ny vavaona pitain'ny François Jean-Jacques sy Rakotoramanana Romual solitena televiziona malagasy any Thomas. Voalohany indrindra moa zany efa eto ambonin'ny leke vaovao zantsika zao le 333 mètres izay ny zavatra anisany mampiavaka ny ticket ity zany efa nomanina andray grue lengeza indrindra le grue STS ho avy amin'ny volana jona ho avy zao dia ampitombo kokoa ny performance tsikany amina resaka manutention ana conteneur. Itondra tosika ara-toekarena eto Madagasikara ny fahavitany ity asa fanitarana ny fiantsonan'ny sambo ke eto amin'ny môle C4 eto amin'ny seranantsambony ny Tomasina ity satria afaka mandray sambo goavana manomboka izao raha tsy maintsy tamin'ny seranantsambony manodidina ranomasimbe Indiana sy Afrika no mandray izany voataterina amin'ny sambo kelikely kokoa eto amin'ny seranantsambony ny Tomasina noho ny akely seranantsambontsika teo aloha. Ampihena ny fotoana izay tsy maintsy lanina sy vola mivoaka ho an'ny mpitatra sy mpanafatra entana izany ary ampitombo kosa vola miditra eto amin'ny firenentsika. Mirefy telo amin'ny telopolo telonjato metatra ny alavany ampahany ity C4 voavita ity ary manana halalindrano 40 metatra. Ny seranantsambony Tomasina no foiben'ny toekarena malagasy eto no mampifandray ny toekarentsika amin'izao tontolo izao. Ny fanavaozana ity seranantsambo ity dia tsy safidy tsotra fa adidy sy lahara-pahamena ho an'ny firenena. Ity tetikasa ity dia vokatry ny fiaraha-miasa matanjaka teo Madagasikara sy ny firenena japonais. Po amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy dia maneho fisaorana lalina ho an'ny gouvernemanta japonais sy ireo rafitra rehetra nanoana ny tenako. Ity fiaraha-miasa ity dia miorina amin'ny fitokisana ary finiavana iriraisana anangana fotodrafitrasa maharitra sy manandanja ary mbola hitohy ho mpiara-mombonantoka azo hitokisana sy matanjaka trano. Ity fotodrafitrasa vaovao ity dia manatsara ny fivezivezen'ny entana sy mampihena ny saran'ny logistika ka mampitombo ny fahafahana mifaninana ho an'ny orinasa malagasy. Midika fahafahana vaovao izany ho an'ny mpanafatra sy ho an'ny mpanondrana entana ary ho an'ny mpampiasa vola. Ticket ity dia fitaovana mampitombo ny ari-karena loharanon'ny fampandrosoana ary hery mampandrisika ny toe-karena malagasy. Ankehitriny mandefa hafatra mazavy Madagasikara, vonona isika, vonona andray fampiasam-bola bebe kokoa, vonona andray ireo orinasa lehibe amin'ny fitaterana an-dranomasina, vonona andray anjara stratégique eo amin'ny ranomasimbe Indiana. Tombony ho antsika izao toerana misy antsika izao, ny fotodrafitrasa ananantsika dia lasa hery ary ny vina dia lasa zavatra azo tapahitanana. Izao fitokanana fotodrafitrasa ataontsika androany izao dia maneho fa firenena miatrika sy mandresy ny fanamby ny Madagasikara ary manaja ny fanohizana ny asa. Tsy mora ny fanatanterahana ity tetikasa ity, miatrika fanamby ara-teknika ary olana ara-toetrandro isika saingy naharitra izany isika satria manana finoana ny ampandroso an'ity firenena malalatsika ity. Ity zavabita ity dia pirofo fa mandroso sy manorina ary miova ny Madagasikara. Dinganay iray ihany zao fa lehibe kokoa ny tanjotsika dia ny atonga ny Tomasina ho ivotoerana ara-logistika goavana eto Madagasikara ary sehatra fanakalozana ety amin'ny ranomasimbe Indiana. Ka ho lasa firenena mahasarika fampiasam-bola iraisam-pirenena. Ko noho izany dia hanohy isika hanavao fotodrafitrasa
hanamafy fitantanana mangarahara ary hanatsara ny tontolo ara-toekarena. Nisantatra ny fiantsonana voalohany tamin'ny ity vaovao ity ny sambo mitondra ny conteneur antsoina hoe Little Mermaid Monrovia ka nijery ny fahatongavan'izany teto ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara Colonel Randrianirina Mikael sy le délégation nanotariany. Tsy mena amita amin'ny resaran'antsamo misy aty ambakanomasimbe Indiana sy Afrika isaran'antsamo ny Toamasina izay miroso amin'ilay antsoina hoe Port 2.0 hoy le général Nispat. Dia manomboka zany tsika dia hitovy amin'ny Maurice La Réunion lasa isika koa zany propose an'izay service zay. Dia izay zahatra zay mitondra vola bebe tapona mpanjakana satria vinamina ampiakatra 1 million ny EVP na ny conteneur ho kirakiraitsika amin'ny 2035 rehefa vita tanteraka ny asa fanitarana ny port izay marina fa izy amin'izao eo amin'ny 280 000 eo ny EVP kirakiraitsika zany hoe miakatra avo efatra eny zany ny fikirakirana ny conteneur eto amin'ny saranantsamo ny Toamasina. Nanome toky amin'ny fanohizana ny asa fanitarana saranantsamo ny Toamasina ny gouvernement japonais izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy hoy ny ambassadeur ny Japon mona sy miasa eto Madagasikara Tojima Itoshi. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara tamin'ny lahateny nataony fa anome fitaovana hoenty miasa ho anjiny miaramila ny groupe Chingchan ary anome centre de dialyse isakandreny vohiparitra ihany koa. Fahitsakelan'izay ihany koa dia mbola anatin'ny miezaka goavana fanarenana ny tanàna ny Toamasina sy fitadiavana mpanohana hatrany ny fanjakana amin'izao fotoana izao ka androany dia nisy vola fanampiana fanarenana ny Universitény Barika Dimy sy ireo foto-drafitrasan'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena azo tamin'ireo mpiara-minonan-doka ary nandray izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika araka ity vaovao nampitainy Esther Savinasy Aissa Abasity. 70 andro taorian'ny fandalovan'ny rivodozagezany teto Toamasina mbola ao anatin'ny ezaka sy mitady vahaolana amin'ny fanarenana ny tanànan'ny Toamasina ny fitondram-panjakana. Ho fiara-mientana amin'izany dia nanolotra lelavola 650 millions d'ariary ny groupe Chingchan, 2 milliards 860 millions d'ariary kosa no natolotry ny ONG SOA. Ary ny groupe Chingchan dia anaty développement territorial ka dia fonina foana no ame support sy contribuer socialement eto toerana. Izahay ao anatin'ny ONG SOA dia matsapa fa manana adidy sy manana andraikitra manoloana ny zavatra mitranga koa dia manoloana n'izany rehetrarehetra zany dia mitondra ny anjara birikinay izahay hanarenana ny Universitény Toamasina. Ireo fanampiana ireo dia natolotra ho an'ny fitondram-panjakana hanarenana ireo birao ny fiarovam-pirenena eto Toamasina sy ny Universitény Barika Dimy. Nandray izany tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara Colonel Randrianirina Mikael. Mila fanarenana faran'izay aingana ny faritra Atsinanana indrindra ny eto Toamasina. Raha tsy haivina dia tetika asa-panjakana maro no efa natomboka hanampiana ireo mpiray tanindrazana amintsika. Isany amin'izany famahana ny olona jiro sy rano ny fizarana ireo toana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana fa eo ihany koa ireo fizarana ireo fitaovana hoenty manarina ny trano fonenana. Manoloana izany rehetra izany anefa dia mitoetra ho vaindohan-draharaha ny famerenana amin'ny laoniny ny fampiodinana ireo sapan-draharaha-panjakana rehetra. Ho an'io manokana dia mitoboka amin'ny Universitény Barika Dimy sy mitoby miaramila ny tantsoroka ho atsika. Misy antony mazava izy io fantatsika fa manana ny lanjany eto amin'ny tany sy ny firenena ny sehatry ny fampianarana sy ny fiarovam-pirenena. Ho an'io Universitény Barika Dimy io dia heverina fa mila hatevenina ny fanampiana ny mpianatra sy ny fanarenana faran'izay haingana ireo foto-drafitrasa simba mba tsy hipetraka ho sakana ao ny fizotrany tao-pianarana izany. Antitra terina hatrany ny fahavononana ifanakalo-hevitra na mpianatra na ireo mpampianatra sy mpandraharaha ho tombotsoany rehetra. Mitodika aminareo mpianatra ny tenako manana ianareo fifantoana feno amin'ny fianarana fa izany ny lalana mitondra any amin'ny fahatafitana. Isan'ny vinapetraky ny fitondram-panjakana ho an'ny Toamasina amin'izao fotoana izao ny famerenana amin'ny laoniny ny fampandehanana n'ireo sapan-draharaha-panjakana mba ho tombosoa ambony ny vahoakan'ny Toamasina.
izay ny maresaka tany Tomasina androany fa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ihany koa dia namoaka noty arakasa taorian'ilay tatitra nataon'ny fitsarana momba ny kaonty mikasika ny fampiasam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ary voarakitra ao anatin'izany ny fanaovana famitorana sy fampahafantarana ny valiny amin'ny vahoaka malagasy izay hotateriny Nalisoa Andriamasinoro. Manoloana ny tatitra nataon'ny fitsarana momba ny kaonty ary mifototra amin'ny fepetra ao amin'ny lalam-panorenana izay mametraka fa eo ambany fifehezan'ny filohampanjakana ireo rafitra mpanara-maso ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia nanao fanambarana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nanome toromarika entitra ny amin'ny anaovana famitorana lalina sy tsy ankanavaka ireo tompon'andraikitra rehetra voasaringotra amin'ny raharaha na inona andraikitra sy ambaratonga misy azy no amafisiny ihany koa fa tokony hatolotra ao anaty ny fitsarana mahefy ireo olona rehetra izay voapirofo fanandray anjara tamin'ny fanodikodonana na fahaverezan'ny volam-panjakana. Etsy ankilany, takena amin'ireo rafitra voakasika ny hanao tatitra mazava sy mangarahara amin'ny vahoaka ny vokatry ny famitorana ho fanajana ny fitsipika ao amin'ny lalam-panorenana izay milaza fa an'ny vahoaka ny fahefana rehetra. Miantso ny tompon'andraikitra ny kolonel Mikael Randrianirina handray fepetra haingana indrindra amin'ny fanavaozana ny rafitra sy ny lalana mifandraika amin'ny fitantanana ny volam-panjakana mba hanamafisana ny fahatokisan'ny olom-pirenena amin'ny rafitra fanaraha-maso. Raha iverenantsika kely zany mikasika izay tatitra nataon'ny fitsarana momba ny kaonty izay dia iray amin'ireo misongadina ny fisian'ny fiara marobe an'ny ministera sy ny sampana raha-panjakana kanefa tsy fantatra ny momba ny fiara sy ireo nampiasana azy miteraka leso-karabola ho an'ny fanjakana ny momba izany araka izay ho fampatsiahivana izay tatitra izay hoentin'ny maharitra raha marikoto amintsika. Tafiditra amin'ireo tsy fahatombombana ny fitantanana ny fananam-panjakana ny fisian'ny fitaovam-pitaterana tsy voafaritra mazava ny momba sy ny mpampiasa azy araka ny tatitra ny fitsarana momba ny kaonty. Maro ireo ministera sy ny antokon-draharaham-panjakana no tsy nanavao mihitsy ny boky sy ny registra ary misy mihitsy aza no tsy manana tompon'andraikitra mpitahiry akory. Hita taratra koa fa tsy mahomby ny fitantanana sy fanaraha-maso ny fiara-panjakana sy ireo moto. Misy ireo fiara na moto tsy naverin'ny tompon'andraikitra taloha. Misy ireo fiara na moto tsy hita mihitsy nandritry ny fotoana nanaovan'ny fitsarana ny kaonty ny fitsiriana. Hita ny fampiasana taratasy vonjimaika na immatriculation provisoire WWT mihoatra ny enim-bolana ary eo ny sifisiany ny antota taratasy mazava milaza izay tena mampiasa ny fiara na fiche de détenteur effectif. Tao ministeran'ny raharaham-bahiny dia nisy fiara enina tsita. Tao ministeran'ny fambolena sy fiompiana dia misy fiara voasoratra ny anaty lista nefa tsy hita akory. Tao ministeran'ny fampianarana ara-teknika dia nisy fiara telo tsita. Tao amin'ny SMMC dia nisy fiara iray tsy naverina piasa taloha efa nandeha nisotro ronono. Tao ministeran'ny ati-tany dia misy fiara tsy naveriny tompon'andraikitra efa tsy antoerana intsony ary nisy fividianana camion ben izay ny ampahany tsy hita mihitsy. Ny ampahany hita ihany fa tsy camion ben vaovao fa hita fa efa niasa fa nolokoana fotsiny. Ao ministeran'ny mponina sy firaisan-kina dia misy elanelana tsy voazavana fiara 700 ao amin'ny antotanisany ministera io sy ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola. Ao ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana dia 100 fiara ny tsy azo ampiasaina intsony. Ao ministeran'ny asa vavety misy fiara 20 tsy afa-miasa ary ao ministeran'ny misahana ny gendarmerie dia 420 fiara no efa potika tanteraka. Izany rehetra izany dia midika fa tsy fantatry ny fanjakana mazava akory ny fananana ananany any ka manokatra varavarana izany amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fahaverezana. Ankoatra ny fitaovam-pitaterana dia maro ihany koa no nambara ny fitsarana momba ny kaonty fa misy lesoka amin'ny fitantanana ny fananam-panjakana isan'izany ny trano sy ny fototra-fitrasa maro samihafa. Alohan'izay dia nitondra faneho-kevitra mikasika izay fahaverezana vola sy fananam-panjakana betsaka izay ihany koa ny antoko aviana ny asa vita ny fampitsarana ary nambarany lehibe ny antoko fa miorina amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna ny avia hatramin'izay ary amin'izao fotoana ny fanavaozana misy eto amin'ny firenena izao dia mitaky ny hamerenana ny fitantanana amin'ny fomba mangarahara ny antoko avia nandritry ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ny resahany ihany koa makasika ny fahavonona ny verina amin'ny heriny teo aloha ny tompony andraikitra teo anivon'ny antoko avy. Mamso Hortensia Fanirandriamana.
fanjakana tan-dalàna sy fitantanana mangarahara no takiny avy antoko ho asa vita ifampitsarana. Nanaitra ny antoko ny tatitra nataony fitsarana momba ny kaonty avoaingana izay nahitana faty antoka vokatry ny lesoka teo amin'ny fitantanana. Anotsindry ny tantana fa mbola miorina amin'ny fametrahana ny tany tan-dalàna ny avy. Noho izany dia manohana ny fandaran'asa ny fitondram-panjakana ankehitriny, indrindra eo amin'ny resaka fitantanana mangarahara sy ny fanovana ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka. Misy izany hoe vola 4 000 miliara izay vohodikodina tamin'ny fotoan'androny. Koa ankehitriny izany vahoaka malagasy dia mitaky ny amerenana an'izany fitantanana madiso mangarahara izany ny anay tsy kabary, ny anay tsy atao hoe resaka be fotsiny ihany, fa ny anay efa nisy asa natao tao ary efa miporofonay izany koa tamin'ny alalan'ny asa vita ny fampitsarana izay ny anay. Koa ankehitriny ary dia izany foto-kevitra izany no anisan'ny tianay ho ajoro, ho averina moa izany tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Ao anatin'izay dia amerina ny lanjany, amerina ny heriny eto Madagasikara ny antoko asa vita fampitsarana ary amin'ny alalan'ny fanitarana ihany koa nan'izany foto-kevitra ijoroan'ny antoko asa vita fampitsarana izany no zava-dehibe aminay ankehitriny. Dia efa miomana izahay amin'izao fotoana izao. Anatin'izany fiomanana izany dia tsara ihany koa ny manamafy sy manamarina fa dia mijoro ny antoko asa vita fampitsarana ny amin'ny fanohanana ny foto-kevitra ijoroan'ny fitondrana ankehitriny dia amin'ny fanavaozana sy ny fanovana izany. Anotsy ivy ny mpitarika ity antoko ity ihany koa fa ny anarany antoko dia efa afatra sahady asa vita ifampitsarana ka tokony ho hita taratra amin'ny asa ataon'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena izany toe-tsaina izany ho izy ireo. Ny fananganana ny rantsana ao amin'ny boriboritany fahenina kosa dia famantarana mazava fa efa eo am-perinasa ny rafitra vaovao hitondra ny antoko makany amin'ny fandrosoana tena izy. Tsy janona eo anefa fa ho hitarina amin'ny boriboritany hafa sy manerana nosy ho fiomanana sahady amin'ny fifidianana ho avy. Izay fandrosoana tena izy izay indrindra dia ho any amin'ny faritra atsimo andrefana iny sika satria nandray fitantanana amin'ny lehibe ny faritra azy androany général de division Miandro Soa Olivier isan'ireo faritra lehibe indrindra eto Madagasikara raha izany faritra atsimo andrefana izany ary maro ny asa fampandrosoana miandry azy hitondra fanavaozana tena izy no anisan'ny andrasana aminy ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny médecin général de brigade Safitasondry Marcelin raha nitarika ny lanonana tany toerana izy. Farel Asin Mira Martial Andriamanatena ary Cyril Londernon mampita zao vaovao zao. Malimbo koa io amena fitondram-panjakana araka ny fitim-panjakana voavaky teo aloha dia ny général de division Miandro Soa Olivier no mitahana ny andraikitra mahalehibe faritra na hoe chef de région ny faritra Atsimo andrefana izao. Dingana vaovao ao anatin'ny fanamafisana ny hafainganam-pandeha no hitondrana fampandrosoana ho an'ny faritra Atsimo andrefana hoy ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana izay vao tafapetraka. I Toliara dia nalaza tsy niroro teo aloha fa tsy irorotsika satria hiasa atoandro amanalina mba tsy ho faragidro amin'ny faritra 420 i faritra Atsimo andrefana. Niangavy atsika mba anaraka ny fandaminana arakasa. Hiasa atsika ho fampandrosoana amin'ny faritra Atsimo andrefana. Avela ho any ny hakamoana satria hiara hiasa atsika. Avela ho any ny tandrevaka satria hiara hiasa atsika. Itsika mifakatia no hampandrosoa malaky anty faritra Atsimo andrefana tia. Tsy andrakandrana ny fitantanana ny Toliara fa efa misy ireo laharam-pahamehana tsy maintsy ho totosaina hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ho hentitra ny fanaraha-maso mba tena hipaka amin'ny vahoaka izany. Toliara dia mila vokatra vainga. Ny laharam-pahamehana dia tsy miova ary tsy tokony hialantsika. Dia ny herinaratra mba tsy hisy délestage mihitsy ny eto. Ny manaraka dia rano sy ny famatsiana rano ho an'ny vahoaka tsy eto tampon-tanàna ny Toliara irery ihany fa manerana ny région Toliara. Anisan'ny mission numéro 1 ny chef de région mpisolo-toerana vaovao dia ny resaka ny fambolena sy fahavitatena ara-tsakafo. Indrindra ny raha rano Bamangoka dia tokony ho vahana faran'izay aingana ny fizarana marina
ny tany fambolena izany dia mazava ho azy ny famoronana asa sy fidoeram-bola ho an'ny tanora. Teto amin'ny lapan'ny faritra Antsimo Andrefana no totosa ity fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana vaovao ity taorian'ny famindram-pitantanana natao ny 20 Marsa 2024 lasa teo. Fahitra lafim-baovao hafa indray sika amin'izao fotoan'izao dia efa miantoka tanteraka ao anatin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahany 727 isika nanomboka omaly ary misy mifampirantiana mikasika ny tantaram-pirenena amin'ny toerana maro ka manambahiny anazava izay ny vaovao-an-tsary amin'ity alina ity. Arak'izany dia manana vahiny mianadahy isika avy amin'ireo komety mpanomana ny fahatsiarovana ny tsingerin-taona fa 770 ny tolom-panafahany 727 avy ato amin'ny kavanantsika ato ny kolonely Rakotobe Miarimanjato ato ihany koa madama Ravilo Arsoa Marie Odette miarabanareo mianadahy tonga sao tao anatin'ny vaovao-an-tsary ny televiziona malagasy. Miarahaba tompoko. Ny fanontaniako voalohany dia miatefa amin'ny kolonel nanomboka omaly 20 ny volana marsa kolonel ny fahatsiarovana izay tsingerin-taona fa 770 ny tolom-panafahany 727 izay teto Madagasikara isan-taona moa dia misy foana ny fampirantiana ny tantara aizavy izany izao no ahitana an'izay fampirantiana izay izy avy ndro mandray anjara ary inona avy no hita ao anatin'izay fampirantiana izay. Ya, miarabany vahoaka malagasy manaraka ny fahitalavitra ny televiziona malagasy. Marina tokoa arak'izay voalaza izay zany fa nanomboka omaly ny fanokafana fomba ofisialy ny hetsim-pahatsiarovana ka ny atongavana eto moa zany dia anazava amin'ny indindiny mikasika manokana ny hetsika fampirantiana. Izy io zany dia mizara anankiroa, misy ny atao eo amin'ny toerana anankiray dia misy ny mitety sekoly ka ireo hetsika fampirantiana ireo zany dia farimbonan'ny avy ao ministère amin'ny folo alindasy amin'ny alalan'ny direction des combattants nationalistes na fitaliavan'ny mpiaditan-drazana sy ny avisareo avy ao amin'ny ministère amin'ny fanabeazam-pirenena. Ao koa ny fikambanana fifanampiana malagasy sy ny zanaka malagasy. Ny toerana moa any eto Antananarivo manokana dia nanomboka ny omaly ny 20 matsa ka hatramin'ny 17 martsa zao zany misy ny trano evo fampirantiana etsy amin'ny zaridaina maitso eo Anosy. Dia ho an'ny mitety sekoly mbola hozavain'ny namako ato ny andinidiny mikasika an'izay amin'ireo sekoly manodidina ny Antananarivo. Dia ny zavatra ho hitantsika ao ny fampirantiana an-tsary na an-tsoratra sy amin'ny alalan'ny horonan-tsary dia misy koa ny amin'ny alalan'ny asa tanana sy ny sary sikotra ny ireo zava-nitranga tamin'izany fotoana izany ny miankina tantara ny tranga zavatra nitranga tandritrizay fotoana ny hetsim-pahatsiarovana izay izay nanamarika an'izay hetsim-pahatsiarovana izay. Araka ny voalaza teo hoe misy mpianatra maromaro izany andray anjara ao anatin'izay fampirantiana izay ka ho anareo avy ao anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena manahoana ny fandamenana ny amin'ireo sekoly mandray anjara izy avy izany hatreto no sekoly voalaza fa andray anjara ao anatin'izay anahoana ihany koa ny mety hoe fandaram-potoana fampianarana ao andreo mpianatra ireo dia inona no aseho an'izay mpianatra izay. Eny tompoko ny tarakevitra amin'ity taon'ity moa dia tolom-panafahana fanavaozana ny fitiavan-tanin-drazana. Araka ny voalaza teo hoe misy karazany roa ilay fampirantiana dia misy ilay mipetraka eo Anosy ary misy ny mitety sekoly. Ny mitety sekoly dia amin'reto toeran'ireto no andehanana ho an'ny eto Antananarivo aloha. Ny alatsinainy 17 amin'ny volana marsa ho avy izao dia any amin'ny lycée Tsararivotra Batofotsy sy lycée Talata Volonondry. Dia ny talata fa 4 kosa indray dia amin'ny CRINFP Arivomamo sy lycée Mirtsetosika. Ny alarobia ny amaranana n'ilay mitety sekoly dia lycée Ambotrimanjaka sy lycée tsy miankina Dauphin Manjakandriana. Misy ny fandaram-potoana izay nomanina mahakasika an'izay. Voalohany indrindra zany mialohan'ny hananganan-tsaina dia misy ny civisme izany hoe fampianarana amin'ny mpianatra hoe ohatr'izao ny fihetsika tokony hananana rehefa manangan-tsaina. Dia rehefa izay dia manao ny hiram-pirenena ary ny hiran'ny VTTM. Rehefa vita ny hira VTTM dia misy tononkalo mikasika ny tolom-panafahana 20 martsa 1770. Misy ihany koa soradia. Io soradia io dia manambara ny ankizy mampiseho ny tolona sy ady misy tamin'izany fotoana izany. Dia ao ihany koa
rehefa vita izay zavatra rehetra izay dia mijery an'ilay orona tsara amin'izay ny mpianatra. Raha izay zany mahakasika izay fampiratiana izay inona no mety hoe teny atsipina hafatra ho an'ny malagasy ao anatin'izay fanarahana izay fampahafantarana ny tantaran'ny tolom-panafahana izay. Mialohany amaliko ny fanontaniana aloha dia tsara aloha manamarika fa tsy eto Antananarivo renivohitra ihany misy an'izay hetsika fampiratiana izay fa misy eo amin'ilay distrika anankitelo izay anaovana ny fahafatsiarovana ofisialy dia ny ao amin'ny distrikany Moramanga sy ny ao amin'ny distrika Manakara. Ny ao amin'ny distrika Moramanga moa zany ny 5 ka hatramin'ny 17 ny volana Martsa dia isy ihany koa ny fampiratiana amin'ny tokotany akany Fiadanantsoa. Ary ho an'ny mitety établissement dia isy ny ao amin'ny sekoly Tsolay dia ny ao amin'ny lycée Zafindrabe Victorien dia ny ao amin'ny musée fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Ho an'ny any Manakara dia ao amin'ny tokotany be ny lapan'ny tanàna no anaovana fampiratiana ny 15 ka hatramin'ny 17 Martsa 20 sy 20. Ny teny ampitaina ho an'ny vahoaka malagasy dia voalohany indrindra dia indrindra moa zany ny tanora hoe zava-dehibe ny fahafantarana ny tantaram-pirenena satria isika malagasy raha tonga amin'izao fahaleovantena izao dia nandalo zavatra maro ny fiainam-pirenentsika ary misy zavatra nisongadina tamin'izany tolom-panafahana 17 sy 20 azo lazaina isan'ny angadina ananana izao fahaleovantenantsika izao ka tsara raha mba fantatry ny tanora malagasy ny mombomba an'izany ary zahay moa zany dia miara-miasa kaiky amin'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ny fampitanany reny manao izay fampitanany reny amin'ireny tanora sy ireo mpianatra ireo. Dia ankoatran'izay koa tiako ny mampatsiahy fa misy ny trano firaketana ao amin'ny direction de combattant nationaliste teo Analakely izay misokatra ho an'ny tsirairay ho an'ny fitsidiana zany satria ho hitanareo ao koa zany nahitana an'ireny fampiratiana reny rehefa ankoatran'izao fotoana fahatsiarovana izao zany hoe amin'ny andavanandro zany dia afaka raisinao na mpianatra na ny olon-tsotra na ny olon-dehibe izay te hitsidika izany toerana izany ka dia manentana antsika rehetra tompoko maimaipoana ny fidirana amin'ireny fampiratiana ireny fa tsy misy vidim-pidirana ary eto Antananarivo manokana moa dia io zaridaina mahafinaritra iny nanaovana azy afaka andehanana fianakaviana. Inona fa tafita amin'ny malagasy rehetra ny hafatra oliana ao anatin'izay fampiratiana ny fampatsiarovana ny tantaram-pirenena izay dia ankasitrahana indrindra nareo mianadahy antondra ny tsara fantatra ho an'ity androany ity mbola betsaka moa ny vaovao ary vahiny fandimby eto ao anatin'izay fahatsiarovana izay fa ianareo ankasitrahana dia mandra-piona tompoko. Nanamarika ity sabotsy faraka amin'ny 20 ny volana Martsa ity ihany koa dia andro natokana ho an'ny mpandrefitany. Ny mpandrefitany izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainam-pirenena satria fantatsika tsara fa mifototra amin'ny tany sy ny fananantany ny fiarikarena rehetra ary nisy hetsika fanamariana izay manokana moa androany tetsy amin'ny sampandrarahany fandrefesantany tetsy Anosy ho zarain'ny Maharitra raha marikoto amintsika eo amin'ny sariny Shakira Kotomanga. Ny fananganana fototra-afitrasa na kely na lehibe ny fanajariana ny tany ny sehatra maro isan-tsokajiny dia mifototra amin'ny fandrefesana avokoa. Manana andraikitra goavana sy anjara toerana amin'ny fampandrosoana sy ny ara-toekarena araka izany ny mpandrefitany izay mizara sokajy maro ny asa sy ny andraikitra sahaniny. Ny tontolon'ny fandrefesantany dia singa sy fototra iray hiankina ny fampandrosoana mitaky fifandraisana maharitra eo amin'ny mpisehatra rehetra mba anana kalitao tsara eo amin'ny asa ary anaraka ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao mba ho tombontsoan'ny tanindrazantsika ary mba manaraka ny fomba fiasa maneran-tany. Ny olavitry ny mpandrefitany sy ny sampandrarahan'ny fandrefesantany dia mpitarika fotsiny ihany ka dia tokony efa hiomana sady sika rehetra amin'ny mety ho fananganana ny fédération des géomètres malagasy. Torohevitra ho an'ny besin'ny maro, dinika sy fifanankalozan-kevitra, fifampisarana traikefa eo amin'ireo matianina am-perinasa sy ireo mpianatra amin'ny anjerimanontolo, lalao ara-panatanjahantena hanamafisana ny firalahiana no nanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny mpandrefitany.
sady andro maneran-tany ho an'ny mpandrefitany androany no andro maneran-tany ho an'ny poezia ihany koa raha nisy nanamarika izay manokana tetsy amin'ny tahalarary asina tetsy Analakely zao ny vatsa UPM na ny fikambanan'ny poety sy ny mpanoratra malagasy ka anisan'ny songadina tamin'ity fankalazana ity ny tabataba ny tononkalo satria teny an-dalana ny nanamariana izany ary malalaka ho an'ny-drehetra izay nandalo naneo ny vinjivinjim-pony araka izao fanehoan'ny Sandra Rakotarson azy izao eo amin'ny sany Enirina Rasolarizana. Ny voninkazo maro loko izay mamerovero-manitra, ireo siokamboly kely maharavoravo saina mamelona fanantenana rehefa tonga ny marina. Izay andala-tononkalo izay no nanokafana ny fanamariana ny andro iran-tany ho an'ny poezia tanterahana teto amin'ny tahalarary asina tamin'ity anio ity. Sehatra malalaka tsy misy fanavahana, afaka nandray anjara avokoa ny rehetra namelany vetsivetsim-pony. Nisongadina ny antsa tononkalo sy ny tabataba tononkalo Andalambe. Ny teny sy ny tany, misy teny ho ny tany, namoronana ny tany, fony tamin'ny mbola teny. Dia teny ilay mpahary, tena anjary zavaboary lafatra sy lavorary. Nampiranty ny arentsorany ihany koa ny avatsa UPM tamin'ny alalandreo boky novokarin'ny mpikambana ao aminy boka amin'ny 5,000 ariary no natolotra ho an'ny be sy ny maro ho proof fa mbola velona sy mamokatra ny literatiora malagasy. Ny eo anivon'ny fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy dia mampiasa ireo fomba rehetra entina manabevony teny malagasy amin'ny hoe fikambanan'ny poety sy mpanoratra izay mazava ho azy fa manoratra poezia. Ny eo anivon'ny avatsa UPM ny poezia tsy vitany hoe mazava kanto azy fotsiny fa entina ihany koa mampita afatra amina endrika kanto eo anivon'ny fiarahamonina, izany hoe mitaiza sy mamolavola ny eo anivon'ny fiarahamonina. Manabevo ihany koa ary mamelona ny teny malagasy ny poezia. Izay no mahatonga ny avatsa UPM manao an'izao hetsika izao hoe tabataba antononkalo antokotany. Tsy zava-kanto mijanona amin'ny taratasy ny poezia fa mampifandray ny kanto sy ny fiarahamonina, ny mpanoratra sy ny mpamaky. Zava-kanto mifono anatra, mitahiry afatra ary mampita afatra. Anisany ampahafantarina antsika ihany koa ny vaovao misongadina any amin'ny distrikan'ny Farafangana renivohitra ny faritra Atsimo Atsinanana dia nampiova endrika tanteraka izany etapy-tanàna ny Farafangana izany ny fahavitany lalana sady efa mahazo tombony sahady ireo fianakaviana na mponina manao fiarikarena manambona izay lalana vao namboarina izay araka ny vaovao nampitainy roa Liefa Enimanana sy Mamsora Andria Misandratra. Nanimba ny endriky ny tanàna fa indrindra ny morontsirak'i Farafangana ity lalana ity teo aloha tsy visy no manao maloto amin'ny toeram-pitsangatsanganana na tsy mpanarenana izany ankehitriny na ny antsoina hoe travaux de réhabilitation de voirie urbaine tamin'ny alalan'ny PIC 3 izay tetika asa-mpanjakana vasi ny banky iraisam-pirenena vola ka noraisina vonjomaika ny asa vita. Tsapa sady atao anatin'izay fotoana izay fa nisy ny fiovana miatsara ny endriky ny tanàna, miamaro ny mpitsidika ary hita fa miroborobo ny asa ara-baritra manodidina ny fototra-avitr'asa. Manainga antsika rehetra na ato anatin'ny fatra na ivelany ho tonga izahan-tany. Natolotra ny komina Ambonivohitra Farafangana ny fitantanana ny fototra-avitr'asa manomboka eto. Misy ohatra betsaka ny fitondram-panjakana izay navita ny sy nanome financement antsika na ahafahantsika nanatanteraka ny asa. Mitondra fivoarana sy fampandrosoana ny komina Ambonivohitra ny Farafangana ny fahazahoantsika an'izao tetika asa izao. Efa miantso sahady atsika vahoaka mba samby kojakoja ny fototra-avitr'asa izay nandaniam-bola nandanian'ny fanjakana vola amin'ny ankapobeny dia tsara ny asa vita saingy mbola misy ny indrokely pitsipitsy ny mila renina. Tonga tokoa zany ny fampiasana an'ity lalana ity ary efa vita izy zao nisy ihany ny fanamariana madinidinika natao teo araka ny fizahana ny aksa rehetrarehetra fa efa vonona moa ny orinasa amin'ny pisipisiny amin'ny fanasarana an'izay ary ny teny koa ry zareo fa 12 volana zany no antoka karazana hoe garantia mbola raha dia miverina eto zany rehefa afaka 12 volana zay. Naharitra 20 volana ny fanamboarana ny asa ka lalana mirefy 10 kilometatra sy 80 metatra no vita izay nahitana tarana goudron sy pavé. Ity farany
izay tena manome endrika ny tanàna sady miteraka fialam-boly no manitona ny mpizahatany. Ny orinasa Oitec kosa no nanatanteraka ny asa. Drafitra-tsekoly kosa dia hahazo efitrano vaovao fanampiny ny Université Nampanika napetraka androany ny vato fototra ho fanomboana izay asa izay vinavinaina ho vitany amin'ny volana Oktobra any moa izay foto-drafitrasa vaovao izay raha ny vaovao nampitainy Joaquim Ambroise sy Aja Alexisco. Trano fianarana vaovao ho an'ny anjerimanontolo eto Ampani no hajoro. Sekoly mahazaka mpianatra 400 no hamboarina eto ho an'ireo tanora afaka baccalauréat amin'ity plateau mahafaly ity. Ahitana lalam-pianarana mikasika ny harenan-kibon'ny tany sy ny famadiana izany na ny mine et transformation sy ny géographie ary agronomie sy ontologie ny eto amin'ny Université Nampani. Efa vonina raha teo ireo mpampianatra sy ny tompon'andraikitra hitantana izany. Natomboka ny asa ka napetraka androany ny vato fototra izay natrehan'ny filohalefitsy ny anteminaram-pirenena misana ny faritany Toliara Tsara dia Marco. No niezaka ataonareo amin'ny université, monsieur le président, no mahatonga anay koa mihetsiketsiky mba te hitovy amin'ny ty ahiny ndaty. Surtout eto moa centre laha baka Mbovombe jusqu'à Toliara, eto ny afovoany zany. Amin'izao fitondrana tarihin'ny colonel Mikael zao moa miposaposaka aby ty fahasoava ka avy henan'izao misy foto-drafitrasa mijoro eto manaraky ny norme internationale ary araky ny faniriana atao monsieur le président santatra Ambavarano zao fa hitohy zay nanaova tany io be io satria iha mitombo koa nisan'ny mpianatry enikajy amboninazy am'izao fanaovany pose ny première pierre zao satria eto aby nareo tompon'andraikitsy aby. Vokatry ny fiarahamiasa ny fikambanana Soatata izay ao Frantsa ny foibeny sy ny solombavambahoaka ny Ampani no visy angady nahitana izao foto-drafitrasa izao. Ka ny volana Oktobra ho avy izao no eritreretina hitokanana ity foto-drafitrasa ity. Eo amin'izay fampianarana ambony izay hatrany dia anisan'ny fantohan'ny asan'ireo misionera rosiana mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fampiroboroboana ny fampianarana teny rosiana ka isan'andro izy ireo dia mikarakara hetsika iarahana amin'ireo mpianatra amin'ny Université Mpanjakana amin'ny sampam-pampianarana teny rosiana amin'ny Université n'Antananarivo androany dia Riva Aravaonarivo sy Stéphane Alphonse no hitaritra amintsika ny akon'izay. Nanahoana ny fiainana anatrehan'ireo mpianatra efa nandrato fianarana nandritra ny taona maro tany Russia. Anisany mba antoerana tamin'ny fifampizarana teo amin'ireo mpianatra ao amin'ny sampam-pampianarana teny rosiana eto amin'ny Université n'Antananarivo sy Rakoton'i Irina Richard izay nianatra sy nipetraka nandritra ny 10 taona tany Russia io. Voaresaka nandritra ity fifanankalozana ity avokoa ny dingana nolalovana teo amin'ny sehatry ny fianarana, ny lafin'ny kolontsaina eny hatramin'ny politika. Niaina vaninandro maro izay no dia niaina tamin'ny andron'ny communisme ary nipita tamin'ny glasnost sy ny perestroika izay tarihan'ny Andriamatoa Gorbatchev ary avy eo nipita tamin'ny président Poutine. Nisy zavatra be dehibe no azo nampitaina tamin'ireto taranaka ireto izay mahafantatra zany amin'izao contexte géopolitique amin'izao fotoana izao dia hitanay fa mirona makany no isany tafavoaka ary afahantsika mampandroso ny firenena. Nalindreo mpianatra ny fifampizarana teto indrindra ho an'ireo izay manana viana ny hanohy ny fianarany any Russia. Eo ny fanakekezana amina olona efa nianatra tany Russia efa tany aloha tany zany hoe misy ohatrany hoe micréer réseau tasy zany le fiainana androany. Za zao amin'ny L3 dia nitanjoko ny hoe mbola hanohy an'le izy hoe hanohy hatramin'ny doctorat hoe miakatra master zany dia manohy any Russia indray. Hatramin'ny nahatongavandreto misionera rosiana ndreto teto Madagasikara nataon'izy ireo zava-dehibe hatrany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana. Ankoatra ny fizarana fahalalana dia imasoan'izy ireo ihany koa ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa-tonta. Tafiditra anatin'izany indrindra ny fampifandraisana ny Université n'Antananarivo sy ny université iray ao Russia.
сейчас при нашем посредничестве. Amin'ny fanatrehana eto no anombohana fiaramiasa amin'ny alalan'ny fanaovana sy ny taratasy fiaramiasa eo amin'ny Université d'Antananarivo sy ny Université d'État de Saint-Pétersbourg. Misy délégation avy amin'ny Russie, avy ao amin'ny Université Saint-Pétersbourg io tonga eto amin'ny 8 avril ao avy zao anatrika an'ilay séminaire pédagogique izay karakarain'ny mpampianatra teny rosiana eto Madagasikara. Miezaka izahay ameno ny fandaram-potoana reto mpianatra eto amin'ny sapam-pampianarana teny rosiana eto amin'izao fotoana izao mba ahafahanjareo manamafy bebe kokoa an'ilay fahalalana an'ilay teny rosiana. Isan-kerinandro dia mikarakara hetsika iarahana amin'ireo mpianatra ato amin'ny sampam-pampianarana teny rosiana izy ireo. Tamin'ity sabotsy ity, ankoatra ny fifanankalozana niarahana tamin'ny mpianatra fahiny tany Russie sy ny mpanakanto malagasy iray mihira amin'ny teny rosiana ary efa niantsehatra tany Russie dia nisy ihany koa ny fijerena horonan-tsary mihetsika tamin'ny teny rosiana. Horonan-tsary nentina naneho ny kolontsaina sy ny toe-tsain'ny rosiana eo amin'ny fiainana andavanandrony. Eo amin'ny ezaka amin'ny ady amin'ny tsy fampitsakafo any mponina any Androsia anao sy ihany koa dia aseho antsika fa misy valatahaka ambolena jabiry sy apemba ary voanjo akana masomboly aparetaka amin'ny tantsaha toerana ary misy toerana tohana maromaro ihany koa hoentina nampiana ireo vondrona tantsaha ireo ao anatin'izay ampiroboroboana ny sehatra ny fambolena araka ny tetika asa eo ny ministera ny fambolena sy ny fipina. Mandeha ny andrana amin'ny voly afitra apemba, bajira ary voanjo ampiasaina masimboly mahazaka toetrandro sy toetany maina aty amin'ny faritra atsimo ary ampianina ny teknika agroekolojika eto amin'ity sahasekoly iray ity hanampiana ny famatsiana ara-tsakafon'ny mponina. Tomba ny tetika asa ny fanatsarana ny teknika famokarana, fitantanana mahomby ny tany sy ny rano, fanodrinana sy fitehirizana vokatra. Isika zany zao amin'izao fotoana izao dia ety amin'ny tany fanaovana andrana amin'ireo karazana na hoe variété satria efa misy ihany ireo variété ampiasain'ny tantsaha aty atoerana fa ao anatin'ilay fiaramiasa amin'ny ICRISAT dia misy ihany fanandramana ireo variété izay eritreretina fa tsaratsara kokoa. Misy zany avy any amin'izany toerana fikarohana izany dia andramana aloha, andramana tsy amin'ny teknisianina ihany fa eo ihany koa ny amin'ny tantsaha mihitsy ny fahitan'ny tantsaha an'ilay izy. Tantsaha 2.3 alina no kendrena azo tombontsoa amin'ny velara-tany 5 hektara izay ambolena masimboly no atsaraina misy karazana hatramin'ny 520. Tena mahafaly anahy zany ty mahita karazana masimboly vaovao satria fasahintsahirana zany zahay mety isaky masimboly taloha regny fa ndraindray fa maro tarety mipetrapetraka eo ta eto moa zahay dia faly dia faly no tifisety karazana masimboly vaovao ty. Manatanteraka ny tetika asa ny fandaranasa defi eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana vatsy ny fida araboly. Ny FOFIFA kosa no miantoka ny fikarohana sy ny famokarana masimboly ary ny ICRISAT no mandray atanana ny fanohanana ara-teknika sy ny iraisam-pirenena. Mitazona dia hoe fomba famokarana mahomby sy afaka miarika ny toetrandro no atao aty atsimo satria fantatsika efa aty atsimo somary manirahirahkely ihany ny toetrandro. Dia nefany tsy maintsy mijeritsika amin'ireo mpiara-belona amintsika aty atsimo amin'ny fanjariana ara-tsakafo zany sy amin'ny fampidiram-bola ihany koa satria isany tanjona anankiroa hoentin'ny ministera izay hoe fijerena ny fiahiana ara-tsakafo zay sy ny fampidiram-bola ny tantsaha. Izy koa fametrahana banky masimboly, fampiroboroboana ny fandrarana ara-pamokarana na agribusiness, fanohanana ireo mpamokatra amin'ny fidirana amin'ny tsena sy famokarana maharitra mba hahazoana masimboly tsara kalitao sy voamarina. Masimboly 400 taonina ny tanjona ho vokarina ahafahana mamoaka vokatra hatramin'ny 400 taonina ka ahazo fanohanana mandritry ny 30 volana ireo vondrona tantsaha-mpamokatra masimboly anatin'ity tetikasa ity izay vahaolana maharitra amin'ny famatsiana ara-tsakafo manoloana ny amafy ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Izay ny maresaka eto toerana fa hoentsika ihany koa ny maresaka maneran-tany mbola mitodika ny Moyen-Orient maso ny mpanara-baovao maneran-tany amin'izao fotoana izao ary iresaka izay isika tao anatin'ny vaovantsary amin'ity alay ity telo herinandro teo izay taoriana ny mboan'ny ady teo amin'ny États-Unis sy Israel ary Iran dia mbola tsy miova ny toetra raha amin'izao fotoana izao mbola mitony darika bomba ataon'ny Israeliana ny tanàna maro ao Iran toy izany ihany koa ny fanafiana amin'ny alalan'ny drone nataon'ny Iran amin'ireo fototra afitrasa Amerikana ny amin'ireo
firenena manodidina etsakilany dia nandefa miaramila fanampiny hiazo ny golfe persika ny amerikana riva ravonarivo no hitatitra izay vaovao avy any ivelan'izay. Écoutez, on peut dialoguer, mais je ne vais pas conclure de cessez-le-feu. Tsy isy ny fampiatonany ady ao Iran hoy ny filoha amerikana Donald Trump nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny Maison Blanche ny zoma lasa teo. Nambarany tamin'izany fa tsy ilainy zany no Iran izay efa tsikelikely. Nilaza ihany koa anefa izy fa isy kosa ny fampihenana tsikelikely ny hetsika ara-miaramila atao any Moyen-Orient na eo aza ny fandefasana miaramila sy tsantsamba amerikana fanampiny any amin'iny faritra iny. Ankoatra tany sambo 540 ny toby tao Japon izay efa andalana iazo ny golfe persika dia miaramila mahery ny 540 ihany koa no niainga tao Californie andro vitsy lasa izay. Izy ireo izay natao isana ny fiarovana ny détroit d'Hormuz hiaro sy ara-dalana andreo sambo mpitondra solika mandalo iny fahadra-nomasina iny raha ny vaovao navoakandreo aina manjery sy gazety amerikana. Hatramin'ny nanomboan'ny ady ao Moyen-Orient nienatra amin'ny 5 isanjato ny fifamoivoizana ao amin'ny détroit d'Hormuz. Misy ihany anefa ireo sambo sasatsasany hiazo any Azia no avelan'ny Iran mandalo io faritra io. Hatramin'ny nanomboan'ny ady ao Moyen-Orient nienatra amin'ny 5 isanjato ny fifamoivoizana ao amin'ny détroit d'Hormuz. Misy ihany anefa ireo sambo sasatsasany hiazo any Azia no avelan'ny Iran mandalo io faritra io. Ny sasany kosa dia amin'ny mandeha ihany na eo aza ny zava-misy. Nandritra izay telo herinandro ny sin'ny ady any an-toerana izay farafahakeliny ny sambo 70 ny voatavika. Malgré l'envoi de renforts. Hatreto, mbola tsy anatin'ny vinan'ny filoha amerikana Donald Trump aloha ny fandefasana miaramila hiditra ny Iran. Etsy andaniny anefa dia mbola mitohy hatrany ny daroka bomba ataon'ny Israelianina any amin'ity firenena ity. Nandritra ny fanomboana ny fankalazana ny Nowruz taom-baovao iranianina ny zoma 20 martsa dia fipoahana maro no hita manerana ny Iran. Nambarany tafika Israelianina fa maty tamin'izany Ali Mohammad Naini, mpitondra teny ny gardien de la révolution. Etsy ankilany tao anatin'ny roa andro niara-ny fanafian'ny drone iranianina ny toerana fanodinana solika lehibe indrindra ao Koweït. Fanafiana ho valin'ny daroka bomba nataon'ny Israelianina tamin'ny gisement de gaz ao Saf Pars izay lehibe indrindra ao Iran. Toerana maro ihany koa ny lasibatry ny drone sy misila iranianina tao Émirats Arabes Unis, Bahreïn sy Arabie Saoudite. Raha nitatitra azo avy amin'ny Croissant Rouge iranianina dia 427 farafahakeliny no namoy ainy tao Iran nandritra izay telo herinandro nisin'ny ady izay. Ny 400 amin'izy ireo dia ankizy avokoa. Ny Human Rights Activists fikambanana amerikana mpiaro ny zon'olombelona ao Iran kosa dia milaza fa 473 ireo namoy ainy tao Iran, 473 no sivily. Ankoatran'ny Iran dia mbola mitohy ihany koa ny ady ao amin'ny Israel sy ny Hezbollah ao Liban. Nambarany tafika Israelianina fa fohy be toeran'ny Hezbollah miisa 20 toerana fitoviana fitaovam-piadiana maherin'ny zato ary lance missile maherin'ny 30 ny potika. Mpikambany Hezbollah 70 no namoy ny ainy nandritra izany. Nambaran'ny fikambanana Human Rights Activists fa maherin'ny arivo no namoy ny ainy tao Liban. Manodidina ny iray tapitrisa no nandao ny toeram-ponenany. Vaovao mampalahelo atsika apty sarimihetsika sy taranja karate araky ny fanatsitsika omaly dia nodomandry teo amin'ny 20 taonany itsika Norisy izay mpilalao sarimihetsika sady tompon-daka imbetsaka tamin'izay taranja karate izay. Tsy dia nampahafantarany fianakaviana loatra moa ny antony nahafatesany fa andeha inalisorandriamasinoro ampatsiahintsika ny tantaram-piainany sy ny santionany tamin'ireo sanganasany tao anatin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Lantsorandrianariniry. C'est fini, maman, c'est fini. Niditra tao amin'ny tafika anabakabaka amerikana ny Chuck Norris ny taona 1970. Nandritry ny nandefasana azy tany Korea no nanomboany nanao judo sy tango sudo. Nanana ny lazany teo amin'ny sehatry ny Hayat Chuck Norris talohan'ny nampilalao film azy. Efa inenina tompon-daka tamin'ny taranja karate izy ary namorona ny style Chun Kukdo sy ny UEFA, United Fighting Arts Federation. Ny iray tamin'ny mpianana no nanosika azy niditra tamin'ny tontolon'ny sarimihetsika.
mpifanandrana tamin'ny Bruce Lee izy tao anatin'ny La Fureur du Dragon nahodina tao amin'ny Coliseum Rome. Maro ny filma nahitana ny Chuck Norris toy ny Missing Action sy ny The Delta Force fa ny tena nampalaza azy ny andia tantara Walker Texas Ranger. Merci Ranger Walker. On te devait bien ça. Nanoratra boky isan-tsokajiny i Chuck Norris momba ny arts martiaux, ny tantara tamin'ny guerre de sécession sy ny fandalinana ara-politika. Nafanafo tamin'ny lafin'ny fivavahana izy, nanoana candidat ho filoham-pirenena tao États-Unis ihany koa. Nodimandry ny 7 marsa 2024 i Chuck Norris raha hateraka ny 10 marsa 2026 dimy mianadahy ny zanany. Ny pejany fanatanjahantena dia anakatonantsika tanteraka ny vaovao amin'ity sabotsy ity fampiroboroboana hatrany taranja basketball 3-3 izay fananomboka Masivana eto Madagasikara dia izy fifananana goavana ho tanterana rampitso alahady etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Ity fifananan'ity izay natokana ho an'ny sokajy vehivavy fotsiny ihany iarahan'ny kluby an'ny Amazon sy ny ligue Analamanga manantotosa araka ny fampahafantarany Cantor Nevalson amin'ny sariny Tantely Andriambelo. Ekipa valopolo izay ahitana sokajy valo no anjay anjara amin'ilay fifanana anomezana sehatra manokana ireo mpilalao vehivavy ho an'ny taranja basketball lalovin'olona telo na ny 3-3. Fifanana izay antsoina hoe Shilid Game ho tanterahina etsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny alahady avy izao. Fanomezana toerana ny vehivavy ny Shilid Game. Première édition ty ho atao ty izany hoe fanombohana ihany. Ny anton'ilay izy dia izay fahitana hoe afaka manana toerana ny vehivavy eny amin'ny kianja dia ny Amazon Ballers amin'ny club de basket natokana ho an'ny vehivavy fotsiny dia izay ny antony hoe andaontsika hanao hetsika natokana ho an'ny vehivavy d'ailleurs moa tsika ao anatin'ny volana martsa fankalazana ny volan'ny vehivavy dia io événement io izany ny sehatra anankiray anasana ny ankizivavy vehivavy tanora rehetra andray anjara ampiseho ny fahaizany eny ambony kianja anatin'ilay lalao 3x3 dia izay ngamba ny anisan'ny tena hoe vision ny itondrana ny Shilid Game. Zavatra anankiray tianay ho voizina foana ilay izy izany hoe tsy zavatra ponctuel ialako tsiny amin'ilay teny vahiny fa ho tohizana isa taona ilay izy izany hoe mety andeha any amin'ny faritra mety hisy ligy tsy voatery hoe ligy Analamanga rery ihany fa ny ligy hafa koa mety andray anjara ao anatin'ilay izy. Tafiditra ao anatin'ny fampivelarana ny basket lalovin'olona telo eto Madagasikara izao fifanana izao ary ho an'ny ligy Analamanga manokana dia anisan'ny paikady napetraka ny fikarakarana fifanana tahaka izao. Fanomezana sehatra ilay teny vahiny hoe visibilité fotoana zany anehoany ny ankizivavy ny talentany ka ataontsika hoe institution amin'ny fédéral ao amin'ny rafitra fédéral ny ligue Analamanga dia ao anatin'ny foana izay hoe fitiliana n'ilay talenta satria mety misy ankizy ty anatina club tsy manana licence fa manana talenta anjaranay moa zany mitarika anazy moramora hiditra ao anatin'ny rafitra fédéral satria tsy maintsy mandalo an'izay ihany tsika vo afaka mitantana n'ilay ankizy ho tonga any amin'ny sehatra internationaly rehefa oriana kely ao dia izay zavatra rehetrarehetra izay zany ataoko hoe dingana voalohany aloha ny sehatra toy izao ahafahana mitiry mijery ireo talenta ny ankizivavy. Samy azo ray tapitry sary ary avokoa ireo ekipa tompon-daka isaky ireo sokajy ao anatin'ity fifanana ity. Ny farana ny vaovaontsika topilasy tompivavy ankasitrahana feno isika nanaraka izany hatramin'ny farany raha pitsy mbola hiaraka edy isika. Andram-pionary.